Vaovao anatin'ny vaovao samihafa kosa lehilahy iray no samboriny mpitandron'ny filaminana androany noho ny fivarotana vola sandoka. Rehefa nandeha moa ny fanadihadiana dia nisy namany roa hafa ihany koa tratra. Lehilahy iray no tratran'ny polisy teo ampanaovana ny asa ratsiny amin'ny famezivezena ireo olona. Vola sandoka iray alina ariary no kasaina amidy 5,000 ariary. Olon-tsotra izay nahatsikatra ny zavatra nataony no nampandreny mpitandron'ny filaminana ka niraisi-potsiny teo ampanaovana ny asa ratsiny ity lehilahy ity. Avy hatrany dia tonga teny an-toerana ny usine ny unité spéciale d'intervention. Rehefa natao moa ny fanadihadiana tamin'ity lehilahy ity dia nanondro ny tompon'antoka amin'ny fanamboarana ny vola sandoka ny tenany. Izany hoe nahazo fanomezam-baovao ny polisy-pirenena fa misy olona mandehandeha ny mitsenana vandia mivarotra vola 50,000 FMZ na 10,000 ariary, atakalo 25,000 FMZ na 10,000 ariary. Izany hoe 50,000 zany amidy 25,000. Dia rehefa nahazo an'izay renseignement zay ny polisy dia nandeha nakeny an-toerana dia tratra teo ampanaovana ny asa ratsiny mihitsy ny lehilahy anankiray. Dia rehefa natao ny fizavana azy dia nahatratrarana vola 2 millions FMZ, vola sandoka ireo 2 millions FMZ zany hoe 40 billets ny 50,000 no tratra tany aminy. Dia rehefa noadihadina izy dia nanondro hoe madame Olga ny ampamantanana no manome an'ilay vola ireto. Dia naletany an-trano ilay madame Olga tsy tratra tao fa teo amin'ny trano anankiray fa nankakio ihany zany misy ny rahavavin'ny madame Olga nisy olona ohatry tonga dia mahamanana dia nandehanana natao amin'ny toeran'io mitsoaka ilay olona anankiroa lahy sy vavy mitondra sakoso mivoaka. Rehefa avy ampiasaina tao pirofo entina eo ny anivon'ny fitsarana moa ireo vola sandoka izay azo tamin'ireo olona telo ireo dia manome fahefana ny fitsarana hamotika na handoro ireo vola sandoka ireo. Mora dia mora tokoa moa ny manamboatra ny vola sandoka indrindra fa ny vola iray alina ariary izay ampiasaintsika malagasy. Koa zany ny sotonana sain'ny olona hoe vola iray alina ve atakalo 5,000 dia ho ara-dalàna ve zany. Ka eo no ampitandremana ny rehetra hoe ny fampiasana vola sandoka dia mahavoasazy satria raha izay fihetsika izay fotsiny raha hoe vola iray alina atakalo 5,000 dia fa mampieritreritra zany ka raha ianao no mampiasa an'iny mividy zavatra dia azo endrehana araka ny lalàna koa ianao. Raha araka ny lalàna dia voasazy mandra-pahafaty ireo olona izay tratra manamboatra ireny vola sandoka ireny. Marihana fa mbola misy olona roa izay karohiny mahakasika ity raharaha ity.